Mikasika ny taranjalomano indray dia tamin'ity farany anaty koa ny tanterahana ny andiany fahatelo amin'ilay fifanana antsoina hoe Vive l'Avenir, fifanana izay karakarain'ny club an'i Saint-Michel moa izy ity ary naresan'ireo ankizy ny ankamaroany anjara. Likim-paritra efatra no nahatonga solitena tamin'izany faninarana izany, nahatratra 120 teo no isan'ireo mpilomano nandray anjara tamin'ity faninarana ity. Omenanao ary ny ampahan'ireo vokatra tonga eto am-pelantanana amin'ity fifaninarana ity. Likim-paritra efatra Antsinanana, Boeny, Vakinakaratra, Analamanga no namaly ny antson'ny cluban'ny Saint-Michel amin'ilay faninanana Vive l'Avenir. Natao indrindra hijerena ireo ankizy madinika ity faninanana ity. 120 no isan'ny ankizy nandray anjara tamin'ity faninanana ity avy amina club 5 Mampiavaka ny ty andin'ny fahatelo ty Vive l'Avenir 3e édition zany dia voalohany indrindra aloha eo amin'ny participant, zany hoe ny ligue efatra manerana ny Madagasikara zany dia tonga daholo ary koa misy club 5 zany tonga manafana an'ity fifaninana an'ity. Ny tena mampiavaka amin'izy ity angambany dia nataonay izy ity mba hampisongadina indrindra ireo mpilomano zany izay atao hoe efa kalaza, nefa koa nataonay koa isintomana andreo kely vao hiakatra zany, izay mahatonga le hoe Vive l'Avenir aloha hatramin'izay. Zay zany ny tena foto-kevitry ny Vive l'Avenir. Toy izao ary ny ampaham-bokatra tonga eto am-pelantanana nandritra ity faninanana ity. 200 metatra nazy Libraska Jazala eo amin'ny Avenir dia nazy voalohany mamiatsy avy eo amin'ny SK 3 minitra 9 sekondra sy 7 apahazatiny. Faharoa i Adriano avy eo amin'ny Saint-Michel 4 minitra sy 2 apahazatiny. Eo amin'ny skajy poussin kosa indray dia Jonathan avy eo amin'ny Saint-Michel larana voalohany 3 minitra sy 4 sekondra. Larana faharoa i Andry Tsilavina avy eo amin'ny Saint-Michel 3 minitra sy 7 sekondra ary larana fahatelo dia Steven avy eo amin'ny SK 3 minitra sy 10 sekondra. Eo amin'ny skajy Benjamin i Stevie avy eo amin'ny 3e FNS no voalohany 2 minitra 20 sekondra 4 apahazatiny. Larana faharoa i Arinjaka avy eo amin'ny Saint-Michel 2 minitra 17 sekondra 5 apahazatiny ary fahatelo dia Imanda Nandriatoanina avy eo amin'ny Kosfa 2 minitra sy 13 sekondra sy 3 apahazatiny. 200 metatra nazy Libra zay ihany fa sokajy zazavavy kosa indray. Eo amin'ny Avenir larana voalohany Joanna avy eo amin'ny Saint-Michel 3 minitra 20 sekondra sy 12 apahazatiny. Larana faharoa Kolona Angela avy eo amin'ny 3e ANS 3 minitra 13 sekondra sy 4 apahazatiny. Larana fahatelo Hermino avy eo amin'ny Saint-Michel 3 minitra 13 sekondra sy 17 apahazatiny. Skajy Poussin dia voalohany Malala Soa avy eo amin'ny SK 2 minitra sy 12 sekondra. Larana faharoa Ifalina avy eo amin'ny NCM 3 minitra sy 2 sekondra. Ary larana fahatelo dia Ervina avy eo amin'ny CFMO 3 minitra sy 20 sekondra. Skajy Benjamin larana voalohany Joanna avy eo amin'ny Saint-Michel 2 minitra 13 sekondra sy 20 apahazatiny. Larana faharoa Mino 3e ANS 2 minitra 12 sekondra sy 10 apahazatiny ary larana fahatelo Ikandi avy eo amin'ny Saint-Michel 2 minitra 19 sekondra sy 2 apahazatiny.